alato voalohany amin'ny karena no misoratra masina voalahatra novakiny araka amin'ny periko fanekena taloha boky ny Isaia mpaminany Isaia toko faharoa amby enimpolo ovakina manomboka amin'ny andiny fahaenina mandanao ao Jerusalemo koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo manginy ireny. Ianareo izay mpampahatsiaro an' Jehova aza mitsahatra ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panaony an' Jerusalema ho mafiorina sy hoderaina amin'ny tany. Jehova efa nianina tamin'ny tanany ankavanana dia tany sandrony mahery hoe tsy omeko ho an'ny fahavalonao intsony ny valinao ary ny hafa-pirenena tsy hisotro ny ranom-boalobokao izay efa nisasaranao. Fa izay nijinja azy no hihinana azy ka hiderany Jehova ary izay nihity azy no hisotro azy ao amin'ny kianjako masina. Mivoa amin'ny vavahady amboary ny lalana lehan'ny olona asan-drato avo ny lalambe esory ny vato eny aminy manangana faneva ho tazany firenena. Indro Jehova efa nanambaratra any amin'ny faran'izao tontolo izao nanao hoe lazao amin'izy io na zanakavavy indro avy ny famonjenanao indro ny valim-pitia tolony dia ao aminy ary ny valina saomeny dia eo anoloany. Ary ireny tononona hoe firenena masina dia olona navotan'i Jehova. Ary anao dia atao hoe ilainy ny tadiavina tanàna tsy voy. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao. Taratasy nosorata amin'ny Paoly apôstôly ho amin'ny fiangonana tao Roma. Romana toko fahaenina ovakina manomboka amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Ahoana ary anota va isika saingy tsy ambany lalàny fa ambanin'ny fahasoavana? Sanatria izany tsy fantatrareo fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho aniza na ho aniza dia mpanompo n'izay arahinareo na ny oto ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary saorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompon'ny ota azy ianareo ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'ny fahamarinana. Miteny araka amin'ny fanaon'ny olona aho noho ny faharemen'ny nofonareo fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotona sy ny tsy fanarahan-dalàna ahatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna dia mba hatolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana ahatanteraka ny fahamasinana. Ho faranana ao amin'ny filazantsara masina araka ny Luka toko fahasivy ovakina manomboka amin'ny andiny fahafito amin'ny dimampolo. Ary avy amin'izany no anakinana ny tozo-teny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary n'olona lozy teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao na aiza le anao. Fa ho Jesosy taminy ny amboholo manan-davaka ary ny voro-manidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary misy tamin'ny anankiray koa
manarahy fa hoy kosa izy tompoko aoka aloha andeha antevina andray fa hoy Jesosy taminy aoka ny maty andevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandeha any ka mitoriny fanjakan'Andriamanitra ary io ny anankiray koa tompoko anaraka anao ihany fa aoka aloha andeha hanao velomany ao an-tranoko fa hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady tariny ary mierika ka mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Masina ny tenin'ny tompoko. Raha io misaotra fa mbola afaka namaky sy ny hainy teninao zahay. Ny teninao izay mampatsiahy anay mba tsy angatahanay andro sy tsy herikerehanay fa ianao ilay efa niantso anay ny momba anay. Ankehitriny raha handray niafatra avy aminao zahay dia mangataka amin'ny fanahinao masina mba hameny mpanomponao izay tondra ny afatrao ary indrindra koa anay vahoakanao mba ahaizanay mandray izany. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.